Ety Ampiandohana dia tiana ny manantitra trany fa misy ny lalao izay iarahana amin'ny arobotika izay manolotra loka anankitelo karazana anankitelo ho antsika ny tokantrano any ny fanontaniana petraka dia hoe firy no niorenan'ny arobotika ankehitriny izay arobotika efa niaina nandritra izay 10 taona izay dia zay zany no hoe tsy haiko hoe firy taona moa zany izy zany zao niorina fa dia valinareo anatin'ny page Facebook ny Midi Magnifique amin'ny alalan'ny afatra miafina yasina inona c'est chaud zay vao nisy invité niantso ana ohatry zany to dia rina direct ina tsara ny tena zavatra midiny arobotika fa raha nitako eto aloha dia ambahivavy jiaby. Ie, ambehivavy zao tonga dia vakina fotsiny amin'izao plateau zao ny arobotika dia mivarotra ny lamaody ho an'ny vehivavy izay tsy misafidy taona fa ho antsika vehivavy rehetra fa ny tena mampiavaka azy dia ny manao ny grande taille izy zany ho antsika vehivavy lehibe be vatana dia manana ny big size zay indrindra. Lehilahy aloha tsy resahana fa misy kely ihany fa kelikely. Small size. Non, tsy small size fa misy hoana ny tenenako ie misy body andelahy ohatra chemise koa misy ihany dia ny jean koa zay manana ihany. Aiza misy ny arobotika? Ny arobotika dia mahazatra antsika arobotika ao amin'ny avant centre 4e étage izy. Ie, 4e étage dia ny box G406 raha avy any Behoririka ianao dia ary akaikikaiky ny ascenseur ary izy raha avy any Behoririka ambany. Ny anankiray indray aty amin'ny tsy azo tafo no akaiky azy kokoa dia ny box A401. Misy ihany koa ny eo amin'ny 3e étage dia ny A306 dia etsy amin'ny Tana Centre ampitan'ny building Ramarson na Sorano. Ao ihany koa misy boutique anankiray dia ny 2e étage 3F09. Misy boutique firy zany izy? Ray, roa, firy ary le izy teo? Efatra. Tsy nahinanisa anankefatra. Anankitelo amin'ny avant centre? Telo avant centre dia ray Tana Centre. Sao amin'ny Tana Centre? Ao amin'ny Tana Centre. Eo amin'ilay vaovao misy parking eo amin'ny devant eo? Sa tsy Tana Centre? Ampitan'ny building Ramarson. Iza moa zany building Ramarson? Sorano miakatra ny tena mahivava mihitsy. Ay avy ety Sorano. Ay d'accord hitako. Dia ny page Facebook ny arobotika moa zany mazava ho azy ao ihany koa hitantsika azy. Ianareo ve maninona izay? Ianareo ve manao clip? Comment misy clip? Misy aiza zay clip io? Manao clip zay, manao clip satria raha mianotonikira tsara nareo dia misy ny amin'ny anaty couplet voalohany misy hoe ny fitiavako ny hira dia rehefa avy eo misy hoe boutique zany hoe le talenta zany dia tiana vohitra niaraka tamin'le boutique dia nanao an'le hira ity zay izay mitondra ny lohateny hoe arobotika mihitsy moa. Dia nao mihira mihitsy? Alefaso solo tireo. Magnifique io fa tireo. Oui, tena misy. Alefaso quelle heure? Uniarana mikiviky, di musica sinihi ari arobotika. Allo, 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 arobotika. Allo, 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 tout est magnifique. Allo, 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 arobotika. Allo, 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 tout est magnifique. Tena andeha lavitra mihitsy mba hafapo antsika Europa, Asia, Afrika, tonga hatrany Amerika. Ny
Mitady zay asoanao ho anareo rehetrako zay no efa fiainako sy ny aroboty Allô, 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 arobotique Allô, 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 où tout est magnifique Allô, 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 arobotique Allô, 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 allô Tena tsy hitako zay lazaina fa ka ianao sady boutique no artistique. Misy hoe magnifique ao anatin'le misy hoe viko. Ianao no namorana ireo? Ao fandeha an'ireo? Ianao no nihira azy? Fa zany no nihira azy. Ah, danza be ilay izy a. Dia io zany dokam-barotra amin'ilay fafolo taona? Tsy ho an'ny fafolo taona io satria tsisy resaka 10 ans mihitsy ao anatiny fa art boutique. Art boutique zany hoe ohatran'ny hoe hira fanevanay, hira fanevany art boutique zany. Misy hetsika izay voataonareo fankalazana fafolo taona atao any amin'ny akanjo sofonenako any Ivato. Voalaza anao. Amin'ny fafalo volana Jolay. Amin'ny volana Jolay ie amin'ny lahady izao zany izy io déjeuner dansant no ataonay ery amin'ny akany sofonenako izay efa misoratra teo ambanin'ny clip teo moa miaraka amin'ny sanda muzika izay amin'io tsika amin'io a dia ho avy anentanao afinaritra be MC lafatra dia angambany mbola ho lazaiko amanaraka ny tena votoantiny mety ho fizotra n'ilay déjeuner satria be da be ny zavatra ny programma zany hitranga ao anatin'io fa dia efa mampiomana anareo sahady ho anareo izay mpankafy ny mpanjifa moa zany dia efa namaly ny antso izay isaorako manokana eto ny any faritany eto Antananarivo a betsaka fa mbola manentana ihany aho hoe tongava hiara ifety a satria mahafinaritra no mifety dia miaraka koa le resaka talenta sy le fandraharana zay ngamba ny azo ilazana anazy dia mahafinaritra. Mbola resaka misy kokoa lalindalina kokoa tsika amin'io resaka déjeuner dansant zay atao amin'ny akanjo sofonenako eo amin'ny zoma avy izao a fa ny aloha tonga dia apetraka dia izao ny hoe aiza ny mety azahoana ny karatra fandraisana anjara sa mbola tsy mivoaka? Efa mivoaka rehefa kelikely ihany sisa dia afaka manantona mivantana ny art boutique nareo a izay efa niteneniko teo moa afaka manoratra ihany koa amin'ilay page ny art boutique a na miantso mivantana ny tilara tarbity a 032 11 902 62 032 11 902 62 zava-be zay 032 11 902 62 ny art boutique mankalaza ny fafolo taonany a misy ny lalao iarahany amin'ny midi magnifique sy ny art boutique araka le hira teo misy magnifique ao anatin'le hira dia misy hoe boutique ihany koa anatin'le hira ary misy koa hoe viky koa dia misy adiniko rina alefaso hoe anamariana an'le fafolo taona ihany koa izay efa izy io moa efa netomboka hatramin'ny voalohany taona fa tsy hoe voandroany na rapitsy no atomboka dia ny orenan'ny art boutique zany dia tamin'ity juillet ty mihitsiny zany hoe nisokafany tamin'izany dia ny volana Jolay a dia izay no nisafidinay an'le volana Jolay a dia ny volana Jolay ihany koa amin'ity dia atolotray ho fanomezana fahafampony mpanjifa dia manolotra fihenam-bidy izay 10 isan-jato marika le fafolo taona moa zany a zany hoe izay tonga mividy entana ao amin'ny boutique zany a dia ohatra hoe ohatra iny ty kiraro ity ohatra 100 000 ariary a dia mahazo fihenam-bidy a 10 isan-jato izy 450 000 ariary ien tompoko ka tsy zay ty soa zay le izy katsokanavadisy ay fa hono fa le izy zany mandritry ty volana Jolay ty ihany le 10 isan-jato sa mandritry ny ty taona ty mandritry ny volana Jolay fa misy ny hetsika izay mety aneriana indray a dia ampahafantarina manaraka ohatra zao hoe ny grande braderie dia efa nanao fihenam-bidy izay tamin'ny alalan'izany dia izay indray no atolotray zany ho fanamariana an'le volana ny sokafany mihitsiny finaingo atsero finaingo inona ary ty zavatra ty inona inona fera sauté mitsatoka eto tro tazotra izy ndraiky izy tsara be ty a tena tiako be koa sy ty pointure 38 collection soratra amin'izy eny ary zay zany noho izy a antitra terintsika fandraisana anjara ny lalao zay iarahana amin'ny art boutique dia ny fanontaniana apetraka dia hoe firy taona no ny orenany art boutique
ary zay no fantanina ray ihany fa loka telo ny zaraina zany olona telo mahazo ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny midi magnifique dia tsy mahazo mandray anjara satria mahafantatra ny valiny de ataontsika mamaly izany amin'ny alalan'ny page Facebook ny midi magnifique misaotra ny asina tonga teto de amin'ny zomandray fotoana antsika miditra lalandala kokoa misaotra anareo de amin'ny zomandray